Tonga soa eto amin'ny plateau Niaotra, faly be androany tafiaraka aminareo indray andray vahiny tsika androany, andray vahiny nandalo tamina aotra iny be dia be mihitsy tao anatin'ny fiainany tompona orinasa maromaro anisan'izany ny CX, société hoe CX, Catena Immobilier ary Daytona. Maro ny zavatra lesina ho azontsika ho tantarany antsika eo hoe nanahoana ny namoronany an'ireo orinasa ireo, ahoana izany hoe very 400 millions d'ariary, ahoana indray ny iverenana départ latsaka ny aotra zany hoe -0 fa tsy hoe aotra fotsiny ary dia ho atorony antsika hoe afaka atao soamantsara ny mivoatra ny fiainana ary ny miaotra ny fiainana. Tsisy zany fa tsy aliva Rajaobelona no raisintsika androany fa mialohan'izany mbola mamerina fisaorana anareo rehetra zay nakasiky zay manaraka ny page aotra. Efa présent zahay amin'ny Facebook, efa manana page YouTube zahay, atsoatsy eo amin'ny Spotify sy Apple Music sy ny sisa. Raha ohatra ka mbola tsy tena mpanaraka anay ianao dia aza adiny misabone, partageo ihany koa dia aza salasala koa manisy commentaire raha mitanao zavatra mahasoa na hitanao misy zavatra tsy tohizantsika hevitra fa tsy olana mihitsy zay. Manarak'izay aza misalasala ihany koa raha misy invité tianao atao dia sy raha tiao koa alefa aty aminay raha ohatra koa nareo hoe invité hitanareo fa tokony hiakatra aty amin'ny plateau Niaotra dia aza misalasala vonona soamantsara zany andray an-tananareo. Miaraba ny tsy aliva Rajaobelona. Miarabanao Fenitra ary misaotra petsaka amin'ny fanasana manolotra ny araba koa an'ireo mpanaraka ny pejy aotra zany amin'izao fotoana izao. Misaotra betsaka tonga ny eto amin'ny aotra dia ny zavatra fantatro tsy aliva mpanjara lehibe ianao amin'ny sehatra maromaro. Lehibe ohatran'ny hoe tsy dia tena tiako no miteny ilay izy fa mpanjara tokoa ary ao anatiko tanteraka ny hoe fanjarahana amin'ny ankapobeny. Tao anatin'ny fiainako zany raha ohatra hoe nianatra dia rehefa diplômé nisika eo zay avy eo nanao consultant marketing nandritra ny roa taona atao amin'ny TW consultant. Dia tao anatin'izay ataoko hoe maha-consultant anazy zay no mikarakara dossier maro, campagne de marketing, financement ana projet ho an'ireo société maro zay nikarakaraiko sy ny tantanana. Dia naniry tsikelikely teny ny fanirinany amin'ny hoe maina mora mba manana ny antena. Misy anekdoty anankiray manko izy ity satria tao anatin'izay vita ny roa taona zany teo amin'ny TW consultant dia nisy offre d'emploi tao amin'ny groupe Fraise, responsable marketing ny groupe Ray Manontolo. Dia rehefa natao ny interview rehetra teny an-dalana teny dia zah no voasafidy ho lasa responsable marketing ny groupe Fraise. Tadidiko tsara izy satria anisan'ny andro anankiray hafakely izy satria noho ny vita ny interview ka noho ny annoncé ny DG groupe hoe ianao no responsable marketing dia nody tany an-trano dia nandinika avy eo fa raha mbola hiasa indray ho aman'olona dia tsy ho vitako ny nanatanteraka amin'ny nofinofiko zany hoe hanana ny orinasa ho anahy. Dia ny hariva no tsy maintsy niverina ny antso an'zareo miteny hoe miala tsiny fa tsy afaka ny andray an'ilay poste indray fa misy projet familial hoy iaho ohatrany tsy maintsy ho atrehana. Zany hoe tonga dia nilavinao tanteraka zany izy. Nilaviko tanteraka ny mamako tamin'izay tena fitentsika anazy ohatrany hoe tena saika safotra hoe efa maninona no lavinao le poste atao amin'ny Fraise fa nanomboka teo moa zany no nasa zany naka risika voalohany angamba ny veriko tao anatin'ilay fandraharana ary hitako hoe zava-dehibe ny fangalana risika foana tsy mora satria roa taona manintsitra no mitady olona afaka hanampy anahy hananganako ny orinasa voalohany nieritreretiko atao dia Daytona zany teo amin'ny resaka fivarotana moto teto Madagasikara satria Madagasikara mitovy amin'ireo firenena any amin'ny pays asiatique tsy moatsinanana zay tia moto be ary nahita tamin'izany fotoana zany hoe misy opportunité afaka raisina dia zay ny projet nampatonga anany teny hoe aloha ajanoko le
poste amin'ny Henri Fraise. Nisy antony manokana avy hoe maninona ny tonga dia tany anatin'ilay moto? Tantarako zavatra ianao fenitra. 90 taona no nanala baka. 50 taona mahery kely teo e. Afaka baka dia anisany zavatra tiako tamin'izay fotoana izay zany satria promesse ny dadako tamin'izay foana ny hoe vidianako moto la rehefa afaka baka. Satria za tena tiako le moto. Dia afaka baka misy moto tokoa ary tamin'izany izy Honda 408 zay izy tadidiko tsara. Dia teneniko hoe tena tio tiako dada. Tadidiko ny vidiny teo amin'ny 6 millions de francs teo tamin'ny 91 zany. Dia teny tamin'ny dadako hoe io mba kadao mba tiako. Dia ozy izy hoe tsy manam-bola an'izany tsika. 6 millions ve dia tsy anana ny dada. Fa maninona ary? Dia ozy izy. Fa vola be zany 6 millions zany tamin'izany? Everiko fa tokony nananany raha ny eritrertrako. Satria za nanao grève de la faim mandritra ny 2 andro. Ozako hoe za tsy hihinan-kanina fa raha tsy azoko io. Ary teny an-dalana teo moa niaraka tamin'ny namako ohatr'izao no mijanona izy eo amoron-dalana eo miteny hoe miakary lahy tao tomobile dia nientiny tany amin'ilay moto. Teo ny azoko moto voalohany. Ary avy eo moa lasa nataoko asa ilay izy taty aoriana mazava ho azy tao anatin'ilay izy. Tiako tenena satria everiko fa tao anatin'ilay fikirako an'ilay nofoko no natateraka ihany koa taty aoriana an'ilay hoe faniriako hanana orinasa ataoko hoe mivarotra moto. Dia tanteraka soamantsara moa izy zany. Hatramin'izao moa mbola eo. Tamin'ny oviana zany no datin'ny lancenao an'io société anao io? Miresaka ohatra moa ianao dia ao anatin'ny tanteraka mihitsy izy io satria tamin'ny 1998 no nanomboka zany nikarakara ny fananganana ny Daytona. Fa tsy nisokatra Daytona raha tsy taty amin'ny taona 2000. 2 taona no nandehanako à gauche à droite. 2 taona hoy aho satria tsy maintsy ny convaincre olona nandresy lahatra olona zay manodidina ana rehetra hoe ampio mba omeo vola anafarako moto fa za tia hivarotra moto. Efa manana showroom, io showroom nataoko nindram-bola koa tamin'izay nahafahako manao anazy zany hoe tia showroom amarotako an'ilay moto fa mba ampio fa za tsy misy vola anafarako an'ilay moto. Ny zavatra nataoko zany tamin'izay dia ohatr'izao ilay izy. Raha tsy manana showroom aho aza tsy afaka hiconvaincre olona hoe ndao hanafatra moto ho arantoko atao anatin'ity showroom ity. Dia 2 taona nandresy lahatra tsy nety nijanona mihitsy. Farany ohatra nalailo anahy le maman'ilay namako. Dia teny izy hoe tena ohatra mampalahelo ilay tsy aliva aty fa ohatra ny 2 taona izy teo foana fa ndao izy mba hampiny mantsy an'ilay namako. Ilay namako moa mazava ho azy nanampy anahy koa tao anatin'izay démarche zay rehetrarehetra izay. Dia tamin'izany no namezany 300 millions de francs. Vola be zany tamin'izany? Vola be. Noho ny azoko le 300 millions de francs dia voarina keza. Very daholo le 300 millions de francs. Tany Hollande. Satria tany ny fournisseur anao? Tsy tany ny fournisseur fa nisy opportunité veriko fa tokony afaka ataoko ty dia mba afahako mampitombo an'ilay vola dia nandeha nakany dia very tany daholo le volako rehetra. Teo zany dia efa nanomboka aotra voalohany. Tsy aotra moa zany fiteny azy fenitra fa efa moins 300 millions moins 60 millions ariary 300 millions de francs zany vao nanomboka tamin'ny 98. No ny azo ilay vola donc tsy maintsy mbola nitady indray zany ianao vola amerenana an'ilay vola. Tady vola koa ianao anafaranao an'ilay moto. Tiako marihana ilay vola very tamin'io zany satria mety betsaka ny mety an-tany hoe ahoana no namerenana anazy fa 4 taona taty aoriana vao tafaverina 5 taona taty aoriana vao tafaveriko les 300 millions de francs. Dia inona zavatra teneninao amin'ilay olona naindravanao vola tamin'izay? Tena teneniko ny marina ka. Tenena aminazy ny marina. Inona tsonona dia hoforonina ankoatran'ilay satria very ilay volako. Tonga niteny taminazy hoe very vonona ny amerina ilay volanao tsy miova ny mitetika asa ataoko hoe planiny eritreretiko ahafahana manao an'ilay izy dia
nahita olona tamin'izany indray indramam-bola ary ny zavatra nisy tamin'izany a tadidiko tsara indram-bola tamin'ilay olona tsy nanaiky nanomehana vola izy raha tsy manomezana bola teo amin'ny 5% par mois. Wow. Tena efa carrément ny atsasany isa-taona zany. 25% eo 25% non 60% par an. Ny anazy koa tao anatin'ny 2 taona vao tafaveriko. Fa izy tsy te halala an'izany. Ny 5% toboka foana mandra-piverinao an'ilay izy. Ohatray zany le aotra voalohany tamin'ilay izy fenitra. Raha resantsika ny hoe donc ny aotranao voalohany a very vola, osoloky a. Inona ny morale de l'histoire tamin'izay? En fait ilay izy tena lesona voalohany a dia hoe aza sodoka an'izay zavatra heriverinao fa mampanambola anao tampoka. Tsy misy zany. Tsy misy zany hoe ty zavatra ataoko ty. Misy olona mipropose anao dia ao fa tonga dia mahazo 500 isan-jato ianao ao anatin'ny herinandro, ao anatin'ny ray volana. Tsy misy zany. Raha tsy zany efa nataon'ny olona rehetrarehetra. Zay aloha ny anahy. Tamin'izany no tanora ianao faly ianao satria namen'olona fatokisana dia hoentinao ilay vola dia izy ianao hoe eto ato sady mamerim-bola rehefa avy eo no mba hananam-bola koa afahako manohy an'ilay zavatra ataoko dia lasa mora midaraboka. Zay ny lesona voalohany. Verina kely hitako hoe mitombina tanteraka zay zako fa maromaro tratran'izay le misy ka ny le resaka pyramide de Ponzi sy genre Antares reny. Ok. Dia tamin'izany hoe mametraka vola dia manantena hoe vetivetika kely dia hitombo iny dia very vola be mihitsy tamin'izay mampiainy 15 millions d'ariary nefa mbo il y a 5 ans passé. Fa tena mitombina tanteraka zany ary hitako hoe be dia be ny tsy mahazo an'izay trosa zay. Tsy trosa zay resaka fitaka zay ary matetika ny tanora dia mieritreritra foana hoe mora azo ny vola, mora zay hoe business izy zalahy nefa izy tratra sy ny tsara.